Zany no ambara eo amin'ny tantaran'ny Samsona, eo amin'ny 15 sy ny 15. Ndeha veritsika vakina reo andiny anankiroa reo. Mpitsara 720 ny 15 sy ny 15. Izay nitondra tenin'Andriamanitra iaraka makitsika amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: dia nidiny Samsona sy ny rainy aman-dreniny nakany Timna, ary noho ny tonga tao amin'ny tany mboaloboka tany Timna izy, indro nisy liona tanora nierona taminy, dia nilatsaka tamin'ny Samsona ny fanahin'i Jehova, ary ilay liona tanora dia nisamatsamany ohatry ny fanasamaka zanakosy, nefa tsy nisy na inona teny an-tanany, ary tsy nambarany tamin'ny rainy na tamin'ny reniny izay efa nataony. Ary efa miresaka an'ilay tenin'Andriamanitra sy soratra masina izay tantaraina eto, dia misy tantara anankiroa tantaraina eto. Ny tantara voalohany dia ilay tantarany nakany Samsona vady. Fa ilay apahana tantara faharoa dia ilay tantara ny adivan'ny Samsona tamin'inona? Tamin'ilay liona. Zay dia ny anankiray amin'ireo tantara ireo raha mahatsikaritra tsara tsika manomboka eo amin'ny andininy voalohany, alatsaka eo ampovoany. Zay tantaraina aloha ilay anankiray, dia avy eo tantaraina indray ilay faharoa, dia avy eo iverenana indray ilay anankiray tamin'ny voalohany. Zay raha mamaky hatrany amin'ny andininy voalohany tsika rehefa any an-trano dia jereo zay. Fa tantaraina aloha ilay tantara nakany Samsona vady. Ao dia avy eo tantaraina kely indray ilay ny adivany tamin'ilay liona. Zay dia avy eo tantaraina indray, averina tantaraina indray ilay nakany vady tany Timna. Zay raha manontany antsika, iza zany no tena tokony ifatohan'ny saina eto? Raha tsika no anontaniana, ilay si Samsona nakavady sa ilay izy nandresin'ny liona? Ohatry mihinana sandwich io. Iza ny efa nihinana sandwich? Hamburger. Iza ny tena matsiro ilay ivelany sa ilay ao ampovoany? Ilay ao ampovoany. Zay dikan'izay zany ilay tiana asongadiny eto dia Samsona izay naninona? Nandresy an'ilay liona. Zay Samsona rehefa nanana ny fanahin'Andriamanitra dia nandresy ny liona, ary voalaza tsara eto fa liona tanora. Zay ny liona dia aseho toy ny fahavalon'ilay ilay mpitarika na ilay mpitsara izay nofidian'Andriamanitra. Ny tantara ny adivan'ny Samsona tamin'ny liona dia fanoharana io ry havana, ary fanoharana ny fiainan'ny zanak'Andriamanitra izay nofidian'Andriamanitra. Raha tadiditsika ny soratry Petera voalohany 2:15. Izy izay mitandrema miambena fanidevoly fahavalonareo. Dia maninona izy mierina tahaka ny liona. Zany hoe ilay adiny Samsona tamin'ny liona zany dia tsy inona akory fa entina ilazana ny adiny izay rehetra nofidian'Andriamanitra, ka nametrahan'Andriamanitra ny fanahin'Andriamanitra. Rehefa tao amin'ny Samsona ny fanahin'Andriamanitra dia hitantsika tsara tsy nisy ninona teny an-tanany. Nentina ny tiana ambara amin'io zany dia izao hoe tsy nandresy an'ilay liona i Samsona raha tsy tamin'ny alalan'ny fanahin'Andriamanitra irery ihany. Ny herin'ny fanahin'Andriamanitra irery ihany nahafahan'ny Samsona nandresy an'ilay liona. Ary araka nambara tamintsika teo ilay liona dia entina ilazana an'ilay devoly fahavalontsika, sary entina anehoana ny fahavalontsika. Ary mitovy amin'izay ihany koa sika tsirairay avy ry havana, miaina n'izao atao herinandro ny fanahy masina izao tsika, ary mipetraka amin'ny fanontaniana hoe nandresy ny fahavalo tahaka ny Samsona ihany koa ve tsika tsirairay avy. Teo amin'ny sehatra ny fitondram-piangonana tamin'ny ity taona ity dia niaina ny fiangonana tao anatiny atao hoe vanim-potoana ny fanavaozana. Ny zavatra tsapa ny mpitandrina rehetra rehefa ilay mifampanakalo mifampizara ny mpitandrina rehetra manerana ny Madagasikara dia ny zavatra nampiorokoditra dia zavatra tokana ihany. Satria rehefa nenoana dia izao ny tatitra voaray avy amin'ny tsirairay, nanontany aminay aza hoe ny olom-boafidin'Andriamanitra dia saika resin'ny fahalemeny avokoa. Sao nisy dekona resin'ny fahalemeny, mpijangajanga izy taloha. Rehefa anakaiky ny fanavaozana verina ny jangajanga izy. Mpisotro toka izy taloha, akaiky ny fanavaozana nisy mpitandrina namana nahita dekona mamo am-perinasa. Zay zany ilay hoe resin'ny fahalemeny, fa tsy nandresy an'ilay fahalemeny. Manana ny fanahin'Andriamanitra izy zany sa tsy manana? Zay tsy fantatra aloha hoe manana izy sa tsy manana. Zay fa tsy niseho teo amin'ilay herin'ny fanahin'i Jehova. Fa tsika ihany koa ry havana, raha manana ny fanahin'Andriamanitra tsika, zay dia mandresy ny ratsy rehetra. Ary na ny fahalemena izay atao hoe zavatra kely indrindra eo amin'ny fiainantsika aza, resitsika rehefa ao anatsika zany fanahin'Andriamanitra zany.
Nisy olona anankiray zay nanaovanay dinika, nisy olo tiany zany le rahany dia hoy zay ato aminazy hoe tsy maintsy isarahanao io olo tianao io. Ninonina fitiavanao azy. Any aminay mantsy malaza be le hoe misengy. Efa nisy nainao zany ve? Mbola tsisy nainao zany. Ianao zany efa manambady dia mbola le aty amintsika izy le hoe MMS. Inona fanalavana le MMS mo? Ha? Inona fanalavana le MMS? Ho an'izay efa nanao. Ny fanalavana le MMS rehefa le nalavaina dia le mpivady le hoe miara-matory sisy. Fa tsy miara-matory sisy ela izy fa rehefa nitatra dia le hoe le M voalohany mandeha, le M faharoa mangalatra, le S fahatelo sisiny mandeha mangalatra any amin'ny sisiny zalahy rehefa leoleo ao anatin'ny tokantrano. Zay zany le olona hoe resin'ny fahalemena. Ary zay ny zavatra nampihoditra tao anatin'ity fanavaozana ity. Ny fiangonana moa tsy maintsy mandray fanapa-kevitra. Zany olona mamo am-perinasa zany tsy maintsy esorina zany. Averina tezaina moa zany fa tsy hoe esorina. Zany olona mandeha mangalatra any amin'ny sisiny zany averin'ny fiangonana tezaina zany. Dia izay zany le hitaomanantsika tsirairay avy. Satria tsika rehetrareto rehefa miala ety ambony tany dia olona hoaiza moa tsika? Ho any an-danitra sa any amin'ny hafa be? Ho any an-danitra tsika tsirairay avy. Ny dikan'izay zany isika izay mihevitra no any an-danitra dia mandresina ny fahalemenana ny faharatsiana rehetra tahaka an'i Jesosy. Tahaka ny Samsona ihany koa ilay nandresan'ilay liona tanora izay nierona taminy. Dia izany no andrasan'ny Tompo amintsika tsirairay avy. Nierony fanahin'i Jehovah, atao inona hotsika voalohany teo? Andresena n'inona? Andresena ny ratsy rehetra. Zay fa ny faharoa marana antsika azy. Nierony fanahin'Andriamanitra dia andraisana ny fiainana mandrakizay. Andraisana n'inona hoy zay ateo? Fiainana mandrakizay. Andinin'ny fahafito hatramin'ny andinin'ny fahasivy amin'ny mpitsara toko 470. Andeha veritsika rehetra vakina amin'ny anaran'ny Tompo. Dia nidina izy ka niresaka tamin'ny ndravehivavy, ary nahafinaritra ny Samsona izy, ary rehefa afaka kelikely dia niverina pakatra azy Samsona ka izaha ny fatin'ilay liona. Ary ny indro nisy reny tantely ny vangongo sy tantely tao amin'ilay fatin'ny liona. Ary nalainy Samsona zany ka nentiny teny an-tanany, dia nihinana teny am-pandehanana izy. Ary nakany amin'ny ray aman-dreniny izy dia nanome azy, ka nihinana koa izy mivady, nefa tsy nambarany taminy fa tao amin'ny fatin'ilay liona no nangalany tantely. Amen. Somary manahirana ry havana nandray an'ity tantara ty. Zay ohatranay mpitandrina moa zany ny fanakalo teo dia tena nyteny mihitsy hoe Samsona ve manomeny tsy fihinana ho an'ny ray aman-dreniny. Zay fa tsy zay le tiana tongavana eto. Ty tantara ty zany tonga amin'ilay tantara hoe aza miraharaha izay omby maty any. Zay fa rehefa sosisy omeny olona anao dia hoano. Zay fa aza verena jerena ao anatin'ilay omby hoe taiza tao anatin'ilay omby ary na isy an'ity sosisy ty. Zay dia mitovy amin'izay le tantara eto. Tsy ny raharahin'ny Samsona hoe taiza le izy nalainy fa nomeny retsy dia nihinana. Fa rehefa mijery an'ilay tantara tsika dia hoy tsika tany am-boalohany hoe mifamatotra amin'ilay tantara nakan'i Solomona vady. Ity tantara nanomezany tantely ho an'ny ray aman-dreniny ity. Rehefa apakabady ny olona anankiray, zay ka hanao lanonana, dia inona mamarana an'ilay lanonana? Aza tenenina le baolina aloha fa tsy le baolina ny ao an-tsaiko. Inona mamarana an'ilay lanonana ohatra miala avy ety am-piangonana? Sakafo. Dia ohatr'izay ihany koa ilay ataony ilay hitantsika eto amin'ny tantaran'ny Samsona. Napakabady izy nahafinaritra azy ilay vehivavy dia rehefa misy ny fampakaram-bady tsy maintsy misy ny sakafo. Ilay sakafo izay nomeny eto dia inona hozy izy voalaza eto? Tantely. Raha mijery ny hevitry ny tantely sy ny nampiasaina ny tantely ato amin'ny soratra masina sy eo amin'ny fiainantsika, dia aza hotsika mamaritra fa hiendrika fanehoana fiainana ty nataon'ny Samsona ty. Ary tsy hoe endrika fanehoana fiainana fotsiny ihany, fa fiainana vokatr'ilay fandreseny, satria tao anatin'ilay liona no nakany an'ilay reny tantely. Zay mahatonga antsika hoe tsy dia tena le hoe fatin'ny liona loatra ne no ifantohany. Fa ny tena entina nilazana azy eto dia hoe rehefa nandresy Samsona, rehefa matin'ny Samsona ny fahavalo, zay dia nisy fiainana ny raisiny tao ary zarainy ho an'ny hafa. Mampiavaka ny tantely ato amin'ny soratra masina raha mijery ny bokin'ny Levitikosy
dia ny tantely anisan'ny noraran'Andriamanitra tsy atao fanatitra ho anina. Zay ny tantely sy ny zavatra marikivy. Mipetraka fantany fa inona ny antony? Satria riavana ny tantely dia nomen'Andriamanitra ho fanomezana madiodio ho an'ny olombelona, ho sakafo ho an'ny olona. Ny tantely teo amin'ny fisainana jiosy sy ny fisainana tatsinanana dia tafiditra ao anatin'ilay antsoina hoe anim-pitoloha. Teo amin'ny jiosy ny anim-pitoloha, karaza voalohany dia izay sakafo mandeha azo avy amin'ny biby mandeha tongotra efatra. Ny faharoa ny sakafo azo avy amin'ny biby mandeha tongotra roa. Ina ilay tongotra roa sao dia misy miteny hoe olona indray. Ny fahatelo ao anatin'ilay anim-pitoloha dia ny hazan-drano. Ny fahaefatra ny fambolena, ny vokatry ny fambolena zany. Ny fahadimy ny ronono, ny fahaenina ny zava-pisotro. Ataoko hoe zava-pisotro satria raha miteny hoe divay dia sao dia tonga dia ilay mahery be indray ny ao an-tsain'ny sasany. Ny fahafito dia ny tantely. Zany hoe rehefa manao fety ny jiosy, ny vahoakan'Andriamanitra dia hita mandrakariva ny tantely. Zany hoe ny tantely riavana dia endrik'ilay fifaliana, endrik'ilay fiainana izay iainana, ary raha eto amin'ny tantaran'ny Samson dia endrik'ilay fiainana izay vokatry ny fandresen'ny Samson ny faharatsiana rehetra. Dia jereo tsara rehefa miverina amin'ny tantaran'i Jesosy tsika. Rehefa voaingantsika nankalaza ny andro fiakarana tamin'ny lakamisy, rehefa nandresy sy ny fahafatesany Jesosy dia nanina izy tamin'ny andro fahatelo? Nitsangana. Ary ny dikany hoe fitsanganana dia manana fiainana, ary izay rehetra mino ny fahafatesana sy ny fitsanganan'i Jesosy dia manana fiainana ihany koa. Isika ihany koa zany ry havana dia natao hanana fiainana rehefa mandresy. Ny afahantsika mandresy hozy ny soratra masina hoe ny fandresena izay entintsika mandresy zao tontolo zao dia ninona? Ny finoantsika. Rehefa mino an'i Jesosy ilay nandresy ny ratsy rehetra tsika dia ao anatintsika ihany koa ny fandresena, ary omen'Andriamanitra ao antsika ny fiainana mandrakizay izay raisitsika avy amin'izany finoana an'i Jesosy zany. Amin'ity andro voalohany ity moa dia ny sampana sekoly-lady no manatrika antsika eto. Ny olona manana fanahin'Andriamanitra ary sampana sekoly-lady, izay dia olona manana fiainana. Ary ny olona rehefa manana fiainana dia inona ny zarainy ho an'ny hafa? Fiainana sa fahafatesana? Fiainana. Zay dia mitandrina tsara zany isika sampana sekoly-lady. Zay atsika moa zany tsy voakasika ilay fahalemena ilay nitenenina teo aloha teo. Fa ny fahalementsika matetika dia ilay manao teny mandratra ny ray aman-dreny. Zay io ray aman-dreny io tsy miandry zavatra be dia be, fa ny fifalian'ny ray aman-dreny ny mahita ny zanaka mandeha amin'inona moa izay soratra masina? Mandeha amin'ny fahamarinana. Rehefa mba teny tsara, teny tsy mandratra, teny tsy mamono no ataonao amin'ny ray aman-dreny dia tsaroa fa fifaliana ho an'ny ray aman-dreny zany. Fa tsy ho an'ny sekoly-lady ihany, fa misy taona ihany koa tsika atao anatin'ny asa fanompoana, tsika samy lehibe manao teny mifandratra. Ary rehefa manao teny mifandratra dia mamono olona ny dikan'izay, na dia tsy eo eo aza. Dia izay indrindra ry havana ny taomanantsika tsirairay avy arak'izao afatra faharoa izao, hoe rehefa nandray fiainana tao amin'ny Kristy tsika dia mahaiza ihany koa mizara zany fiainana zany ho an'ny hafa. Ny herin'ny fanahin'Andriamanitra, inona ilay voalohany? Andresena ny ratsy rehetra, ary faharoa andraisana ny fiainana mandrakizay. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra, ho amintsika rehetra ny fanahin'Andriamanitra. Amen. Isaorantsika ny tompo any amin'ny afatra ny raisitsika teo hiara hivavaka isika tompo. Ry Andriamanitra rainay mankasitraka indrindra ny amin'ny teny fiainana izay nampitondrainao ny mpanomponao teo ho anay tsirairay avy. Misaotra indrindra tompo fa nandefasanao ny fanahy tokoa izay andresenay ny ratsy rehetra eo amin'ny fiainanay. Nandefasanao ny fanahy izay andraisanay ihany koa ny fiainana, dia fiainana be dia be ao aminao Jesosy Kristy tompo. Fanay masinao ray soariny toeranao ka hitondray fiainana sy fahavelomana ataom-ponay tsirairay avy. Ao anivo ny tokantrano misy anay ihany koa, ato anivo ny ty fiangonana izay fa nametrahanao anay ty ary indrindra moa
eto anivony ty firenena ity. Omeo anay tompo ny anompo anao amin'ny fahasahina ihany koa satria natao izara fiainana izay fa efa nahazo fiainana avy amin'ny fanahinao masiny. Dia naiza naiza misy ny tsirairay avy dia ho mpitondra fahavelomana sy ho fantsopitahiana eny anivony fiarahamonina eny. Ho an'ity sampana sekoly alahady ity ihany koa no angatahanay mba ho velona mandrakariva ty anatinay ny asanao fanahy masina. Tsy hamelanay hipetrapetra-poana fa tena hiasa tokoa hatanteraka ny sitraponao. Ho amin'reto zandrinao zanakao izay tezana ao anivon'ny sekoly alahady ihany koa ny fahafenony fanahinao masina hitombony amin'izay tsara rehetra araky ny sitraponao. Ho amin'ny mpampianatra sy ny tompona ndraikitra isan-tsokajiny, ho an'ny mpitandrina eto amin'izao fiangonana izao, ny loholona sy ny birao ihany koa, andray feno ny fanahinao masina ka ho mpitondra ny fanefa hatrany amin'ny farantany. Dia mankasitraka indrindra tompo ny amin'ny fitahiana rehetra izay omenao anay indray sady efa nomaninao indrindra raha hiatrika izao herinandro manantona ny Pentekosta izao zahay. Dia nivavakay rehetra eto sy izay nanatin'ny fony tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy no anononanay azy ary atambatray amin'ilay vavaka tsara indrindra nampianarinao. Rainay izay any an-danitra, ho amasinina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, ho atao anie ny sitraponao. Ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Meo anay anio izay anasaza ho anay ary mamelany elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafahanay amin'ilay ratsy. Fa anao ny fanjakana sy ny hery, anao voninahitra mandrakizay. Amen. Tonga ho amin'ny rakitritsika riavana izay amara-paranantsika izao tapany voalohany amin'izao tontolakandro izao. Ny firana fanampiny laharana fahaefatra no hoentintsika manatanteraka izany rakitra izany.
isika hanolotra izao rakitra izao an'Andriamanitra. Mipetraka ny fiangonana tompoko. Hiditra avy hatrany amin'ny tapany faharoa amin'izao fanompom-pivavahana izao isika ka tahaka izao ny fandaminana. Anao hira 5 ny 4 ny rantsan-tanketsy 5 azafady. Ao anatin'izay koa ny mpampianatra sy ny mpianatra dia anao hira anankiray iraisana. Ka ny mpampianatra sy ny mpianatra dia hitsangana eny an-toerana anao ny hirany mandra-pahatonga ny rantsana-tanketsa io manao ety anoloana. Rehefa tafajoro ety anoloana ny rantsana-tanketsa dia hiarahira ny hira voalohany ny sampana sekoly alahady manontolo, izany hoe ny mpampianatra sy ny mpianatra izay mitsangana eny an-toerana miampy reto zanaka zandritsika reto ato amin'ny rantsana-tanketsa. Anareo avy hatrany arany sehatra.
matanjaka napandresy ao teno iana napandresy ao teno iana napandresy ao teno eny ry havana fifaliana ho anay ato amin'ny rantsana tanyketsa ny sampana sekoly alahady no mamerina indray ny fiarabananareo ny amin'izao tolakandro ny herinandro ny fanahy masina izao fifaliana ho anay ny manolotra anareo hira dimy avy hatrany ka ireto ny lohatenin'ny hira dia atolotra eo anareo zany mba hiainantsika miaraka amin'ny fanahy masina ny tononkira voalohany dia hoe fanahy masina ny faharoa tompo misaotra anao tefeo ny foko lokon-danitra ary farananay aminay hoe Jesosy no fanantenako avy fanahy masina mameno ahy mila niosotrao aho avy amin'ny kery fanahy eo tiako ianao babinao ny foko ary isan'andro aho hitombo amin'ny fitiavanao ankafizo ary tompoko Fanahy masino mameno ahy mila niosotra ao avy amin'ny kery fanahy eo tiako ianao babonao ny fo ary isan'andro hitombo amin'ny fitiavanao Kasika ni fonao ni fiainako antananao sintomianilanao atsapa ery vaovao tsisy toilay toerana ifanatritavinteranao amifanay sy famarinana Fanai
mafimafy noho izay kosa e sorato alohan'ny iakarany ray aman-drem-pitandrina nolotra ny tsodrano a ataoko fa tsy tsininay ny mamerina fisaorana be deaibe anareo tonga nanotrina anay androany rindry reto ray aman-drenitsika reto ny zavatra tiany ao resahana dia reto zanakay reto a courage be rehefa misy manotrinotra an'izao ary irarinay amin'ny herinandro manaraka melohan'ny krismasy na tsy fantako a mbola ho be lavitra noho izao tsika anotrina ny reto zanatsika reto fa isan-kerinandro ireo mamerikira foana enonareo amin'ny filazan-draharaha foana dia mba tiako raha iverenanareo mena tehaka mafy be reto zanatsika reto to dia mba tehaka ihany koa nisy telo mena dahato a izay misahirana be mihitsy ny taiza azy ireo ary ny farany fa tsy kely indrindra tena mangatahaka ianareo akasitraka manokana lay zazakely madinika kely atsy a mitaiza ny sofintsika amin'ilay mozika reto mpitendritsika tsy ambony atsy retsy to sotra betsaka anareo zay dia hitanareo izany fa manan-karena ny sampana sekoly alahady manan-karena amin'reto rantsana tany-ketsy reto a sy ireo mpitendry zava-maneno ireo dia mbola ampirisianay hatrany ny antevenanareo laharana azy reto na ho an'ny tany-ketsy na ho an'ny sekoly alahady amin'ny ankapobeny mankasitraka reo ray aman-dreny tonga nanotrina ihany koa dia omentsika ny ray aman-dreny mpitandrina ny fotoana amarana ny fitenenana hitsodranantsika sy amarana izao fotoana izao dia mamerina afankasitrahana tompoko misaotra an'andriamanitra tsika rehetra riavana any amin'ny ty andro voalohany amin'ny herinandro fanay masiny ty a raha-pitso alatsinainy 17 ny volana me andro faharoa raha tsika amin'ny sampana VFL amin'ny nora ariva no fidirana apatsiahivina tsika rehetra atao amin'ny ny namana mba iombona hatrany ao anatin'izao iainantsika ny herinandro ny fanay masina izao andeha hitsangany tsika rehetra hivavaka sady atolotra ihany koa ny tsodrano aorinan'izay vavaka tsika andriamanitra misotranao zay noho ny amin'ny fahasoavanao zay natobaka ao tamin'ny fiangonana nasehonao tamin'ny alalan'reto sampana sekoly alady reto sy ny mpiara-miasa amin'nrehetra mpampianatra ny ray aman-dreny eo ihany koa ireo tanoranao zay nanolotra ny fanomezam-pahasoavany ho fanatsarana sy ho fitondrana ny anjara borikin'izy ireo tamin'nyty fotoana niote misotranao ihany koa zay rehetra zay nandray fahasoavana taminao tamin'ny tianiotea tamin'izao andro voalohany zao ianao andriamanitra ombanay tsy raray avy ny fanahinao hitoetra aminay andresenay ny faharatsiana rehetra eny andresenay hatramin'ny fahafatesana aza tahaka anao jesosy ihany koa ny fanahinao andriamanitra ho aminay tsy raray avy mba ampitoetra anay ho amin'ny fiainana zay omenao any mino rehetra dia ankinina fiainao ampilatananao andriamanitra ny fiainanay indray raha ialy atao amin'izao tranonao zao zay a iazo ny tokantranonay tsy raray avy dia ho arovanao a tantaninao eny an-dalana ary ampitoerinao a ny fahasoavanao sy ny fiadananao amin'ny tenanay sy ny ankonanay tsy raray avy nitsodranao andriamanitra ihany koa zay tonona aminay ankehitriny dia ho tanterahanao aminay araky ny abe ny famindramponao raisao finoana riavana ny tsodrano zay tolotra sy omenantsika rehetra amin'ny anaran'ny tompo ary andriamanitra ny fanantenanany ampitombo anareo amin'ny fifaliana sy ny fiadanana rehetra amin'ny finoanareo mba hitombonareo amin'ny fanantenana noho ny herin'ny fanahy masina andriamanitra ny fiadanana ny masina anareo sambo tanteraka ka arovana avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo ho tanteraka ka tsy hanatsiny amin'ny fiaviany jesosy kristy tompontsika mahatoky ilay miantso anareo sady izy ihany no anefa izany amen okepetraka ny fiangonana hivavaka manginy sika rehetra ame voninahitra an'andriamanitra an'andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina amen mirarisoa antsika rehetra mirarisoa ny sampana sekoly alady
mandeha io e